Mandalo olana arabola ve ianao? Hivavaka ho an'ireo olona manana olana arabola, sahirana amin'ny fiainana isika. Tompo mivavaka ho an'ireo ankohonana izay manana olana arabola, sahirana amin'ny fiainana. Fantatro fa ianao no Andriamanitra mahatanteraka izay ilainy. Noho izany anton'izany dia mivavaka mba hitahianao azy ireo na ara-pitafiana, ara-tsakafo, arabola. Fantatrao ny zavatra lalovan'izy ireo, tsy miafina aminao. Fantatro fa Andriamanitra mahatoky ianao ary tsy manara ny zanakao zany. Raha eo mba eto ao am-pon'ireo olona izay matahotra sy manahy amin'ny fiainana ny fiadananao, ary adan'izy ireo satria fantany fa hamatsy azy ary asy ianao, ary ianao hanome azy izay ilainy. Mino anao mino ny tana-maherinao, mino fa mbola manao fahagagana ianao satria ianao tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Raha eo manaova fahagagana amin'ny fiainany, ahafahan'izy ireo mijoro vavolombelona amin'izay vitanao tamin'ny fiainany. Ianao ny fanantenanay na maizina azy. Ianao ny lalanay raha mieritreritra ny overy izahay. Ianao no mitarika anay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao mahery. Misaotra Tompo fa mino anao mino ny herinao, mino fa hiasa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Raha mino ianao dia sorato eo amin'ny commentaire hoe raisiko marina amiko ary tanteraka amiko izany amin'ny anaran'i Jesosy. Abonneo ny pejitsika amin'ny herin'ny androandray tahiana mihoatra Tompo.